Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Manantitra ny arahaba-trano antsika mpanaraka ny CPN, ny tvmada.com sy radiomada.com, le cœur et la voix de Madagascar. Fiangonana iray irisan'ireo zokiny indrindra eto Madagasikara, ny FJKM ambony mamory malala Olombato. Tamin'ny tsy anio ity dia namarana ny fankalazana ny 520 taona ny tandremany ny mpitandrina eo anivon'ity fiangonana ity, Randriamisata Roger Mivady. Fotoam-pivavahana lehibe nanasana ireo zanakam-pielezana no namaranana izany fankalazana izany. Ho arahantsika manaraka izao ny fanazavan'ny mpitandrina momba izay fankalazana izay, ary ireo fotoana tena namarika azy nandritra ny asa fanompoana no tanterahina. Noho ny 520 taona nampitandrina ny pasteur Randriamisata Roger, tenako izany izay menakavy teo amin'ny asa fanompoana. Fotoana lehibe ho an'ny fiangonana izy ity, ary tsy ho an'ny fiangonana Tambomamora ihany fa ho an'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ihany koa, satria anankiray amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanompo atao amin'ny fiangonana no manao izany Jobily 20 taona izany. Rehefa miresaka hoe Jobilina pasteur dia tsy ao an-tsaina loatra ny hoe olona anankiray, fa ny fiombonana ao anatin'ny fiangonana, ny mission ny fiangonana amin'ny fitoriana filazantsara, izay ny fiangonana dia mpitory filazantsara, ny pasteur dia mpitory filazantsara, iombonana zany ny mission. Hoa rehefa misy ny toe-javatra maningana tonga amina dingana anankiray na vanim-potoana anankiray dia miara-paly ao anatin'izany, ary dia izany no natao teto hatramin'ny alakamisy lasa teo teto avokoa ny tompona rehetrarehetra atao amin'ny FJKM hatrany amin'ny faratapoka hatrany amin'ny fototra. Dia androany moa zany miarahana amin'ny fiangonana sy ny zanakam-pielezana ny androany, ary dia renareo teo ny fitipitin'ny tantara fanompoana, satria hoe tantara-piainana hoe tantara fanompoan'ny mpitandrina. Efa renareo tao anatin'ny fampivavahana zany, fintona ihany moa fa Andriamanitra dia nisorana ao anatin'izany rehetra izany, fa Andriamanitra manoratra ny tantara, Andriamanitra manoratra ny tantara, fa te hanoratra ny tantara antsika ihany sika indray amin'ny maha olombelona, fa Andriamanitra ny tena manoratra ny tantara io, ary dia isorana azy zany fa mahagaga mandrakarivo izany zavatra ataon'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ao anatin'izay fotoanany maro ny tandremanao izay, tena hoe nanamarika anao teo amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra. Eny teo amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra ny nanamarika aloha ny nandehanako tany amin'ny farany toerana izay tena hoe lavitra indrindra, isan'ny lavitra indrindra ny Ambomamasina izany, ary akaikaiky ny ao amin'ny commune io misy Anamondrobe, ilay karazana site touristique moa izy io, kanefa manana ny tantarany koa amin'ny fitoriana filazantsara. Fa ny anankiray koa izay fantatry ny eran'ny firenena moa zany dia ny voatery nijoroanay tamin'ny taona 2020 no toe-javatra teto amin'ny firenena, ary renareo teo fa fitiavana ny fiangonana, ny fitiavana ny vahoaka raha teo ihany koa, tsy misy rafiny hoe politisianina akory hitonareo zao fa pasteur atao Ambomamora zao fa tsy mahana toerana ny miny eto amin'ny firenena akory. Andro ty resaka ny olona hoe misorana anarana fotsiny, fa ny olona mivezivezy eto aloha rehefa lahady dia mahatratra amin'ny 2 any amin'ny 2000 any, 2 any ny olona mivezivezy eto, feniko ty fiangonana ty hatrany amin'ny trano velova trano isaka lahady, isorana an'Andriamanitra taka ny fiangonana rehetra ihany moa.